Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra tonga soa amin'izao andro maraina ny 14 ny volana May 2024 izao tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza amin'ny anarana-Mahaen'i Jesosy Kristy. Ho aminao any ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Androany tsika dia andinika ny lohahevitra ny hoe maika faniray, maika faniray. Amen. Misy famarinana lehibe tsy tiako ampidirina ao am-ponao androany. Tsy sarotra amin'Andriamanitra ny manome. Tsy mila terena izy. Tsy mila angatahana mitahotra izy. Satria ny raintsika any an-danitra dia tia manome. Amen. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka 1:17 hoe koa mainka faniray any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Jereo tsara ilay teny hoe mainka fa. Midika izany hoe raha ny olona aza mahavita manome, mainka fa Andriamanitra. Raha ny ray aman-dreny tsy tonga lafatra aza, mahay manome zavatra tsara ho an'ny zanany, mainka faniray any an-danitra. Ry malala, raha ray na reny ianao, fantatro tsara izany. Rehefa mangataka zavatra ilainy ny zanakao, tsy faly ve ianao hanampy azy? Rehefa noana izy tsy omenao sakafo ve izy? Rehefa marary izy tsy tadiavinao ve ny fomba nasitranana anazy? Rehefa very hevitra izy tsy tianao ve ny hanoro lalana azy? Kanefa tsika olombelona dia mbola voafetra. Indraindray reraka tsika, indraindray tsy manam-paharetana, indraindray tsy manana izay omena, indraindray tsy mahay mamaly tsara. Fa Andriamanitra tsy mba toy izany. Izy dia ray lavorary. Izy dia ray feno fitiavana, izy dia ray mahay manome, izy dia ray manana izay rehetra ilain'ny zanany. Ary hoy Jesosy, raha tianareo izay tsy lavorary aza, azafady, raha ianareo izay tsy lavorary aza, mahay manome zavatra tsara, maika faniray any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Izany hoe Andriamanitra dia vonina hanome mihoatra noho ny fahavononanao hangataka azy. Matetika tsika mieritreritra hoe angamba tsy hainao Andriamanitra, angamba tsy mendrika, angamba leo ahy izy satria mangataka foana. Fa ino tsara izao, tian'Andriamanitra ny manome anao, izany ny toetrany. Tsy ray be fandavana izy. Indraindray izy afaka miteny anao hoe tsy, raha hitany fa tsy mety na mahapotika anao. Tsy ray maneso ny zanany koa izy, na ray manakivy ny zanany. Rehefa mangataka ny fanahy masina ianao, satria ny fahendrena dia avy amin'ny fanahy masina. Rehefa mangataka ny fitariana ianao, dia tsy tezitra amin'izany mihitsy Andriamanitra. Faly izy satria miverina amin'ny ray ny zanany. Halleloia. Jereo tsara ny tantara amin'ny Lioka 5:20, tantara diso fantatsika loatra, tantara ilay zanaka adala. Nandao ny rainy ilay zanaka, nandany ny arenany, nandao safidy ratsy, tonga tamin'ny fahafambaraka. Fa rehefa niverina izy, dia izy mihitsy nanomana kabary mihitsy izy. Hoy izy tao am-pony hoe ilaza miraika hoe tsy miendrika tao zanako intsony aho fa tena nanao adalàna. Fa jereo tsara zava-nisy, mbola tsy tonga teo an-trano akory izy, mbola tsy vita akory ny eritreriny amin'ilay fangatahana, dia hitan'ilay rainy avy lavitra izy. Ary inona nataon'ilay ray? Tsy niandry tamin'ny pahasosorana izy hoe, ary tsy nilaza izy hoe avelao izy hijaly aloha, na koa hoe oka izy hanazava tsara aloha ny zavatra nataony. Tsia, niazakazaka nakany amin'ilay ray, namiana azy, nanoroka azy,
namerina azy ho zanaka. Zany natao hoe fonony ray. Ry malala, ny ray ny an-dandra dia tsy sarotra tonona mihitsy. Tsy mila ezaka mandresy lahatra azy ianao vao miainanao izy. Tsy mila manao telo lava be vao ho tsapa ny fonao. Mbola tsy vita koa ny fangatanao dia efa feno fitiavana aminao ny fony. Halleloja. Androany izao ny fampiarana tsotra nefa mahery. Angatao amin'Andriamanitra ny fanahy ny fahendrena amino anao. Amen. Na isaky n'izay mahatsiaro ianao dia angatao aminy fanahy ny fahendrena amino anao. Jereo tsara, amino anao. Halleloja. Dikany hoe mety tsy indray mandeha fotsiny, tsy rehefa misy olana lehibe fotsiny, fa ataonao rehefa isaky ny mahatsapy ianao hoe mila ho fenon'ny fanahy dia angatao zany. Mangatà rehefa mifo maraina ianao hoe ray o fenon'ny fanahinao. Mangatà alohan'ny sakafo maraina, mangatà alohan'ny sakafo atoandro, mangatà alohan'ny sakafo hariva raha ilainao zany. Mangatà rehefa miova asa na toerana ianao, ohatra alohan'ny andehananao hiasa, alohan'ny hiditra n'ilay fivoriana ianao, na alohan'ny resanao olona ray, mangatà aloha ny fanapa-kevitra rehetra hoe fanay masonao, tario aho, mila anao, mangataka anao aminana. Ary alohan'ny atory koa afaka mangataka an'izay ianao hoe ray io, oka ny fanahinao hitarika ana dia amin'ny alina azy. Ataovy tena lasa réflexe ara-panahinao mihitsy zany fangatahana amino ny fanahy zany ao aminao. Amino anao ny fahendrena. Andriamanitra tsy hoe marinina akory ka mila angatanao imbe lehibe, tsia, fa misy situation hoe ilainao foana no feno ny fanahy foana. Tahaka ny ohatran'ny telefônina, mila charge 100% foana ny telefônina ohatra. Halleloja. Raha misy olona ohatrany hoe raha resaka telefônina ihany, ton'olona ianao hoe maka telefônina rehefa misy notification. Ianao kosa dia mianara mitodika amin'ny fanahy masina rehefa misy fanapa-kevitra na olana na ady na safidy na fahasoavana na inona. Halleloja. Tadio zao. Andriamanitra dia tsy ray mihidy tanana, fa izy dia ray misokatra ny fo. Amen. Izy tsy mahantra amin'ny fahendrena zany. Izy tsy lany amin'ny fahasoavana. Izy tsy reraka amin'ny fangatanao. Ho mangatà ianao, mangatà indray, mangatà ry aza mitsahatra. Satria Jesosy mihitsy nilaza hoe maika fa ny ray ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Andao hiara hivavaka tsika. Ray ny an-danitra misaotra anao satria ray tia manome anao. Androany mangataka indray ao Tompo, omeo ny fanahinao, omeo any fanahin'ny fahendrena, omeo any ny fitariana mazava, omeo any fo miaino anao. Mino fa maika fa ianao no hanome, satria ianao dia ray tsara, ray feno fitiavana, ray mahatoky. Misaotra anao miloha ao amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Raha mino ianao hoe fa tia manome ny ray dia mba soaty ao anatin'ny commentaire hoe ray io omeo any fanahinao. Amen. Ary androany azadino mangatà isaky ny zay ilainao. Ataovy lasa réflexe ara-panahiny no mitodika amin'ny fanahy masina. Hotahian'Andriamanitra ianao hoe areny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao trano Jehovah andro lava ianao. Amen. Mifankahita indray tsika rapitso amin'ny andro 15 ny volana May 2024 ampitiavana be dehibe Docteur Ina Telesphore ihany.